Tsika manao foana hoe manao Ramadan Silamo, tena marina moa Ramadan io zany andarana volana fahasivy izy io amin'ny fanisana andro Silamo zany. Fa le Silamo zany anatin'ny volana Ramadan manatateraka fifehezana mihitsy moa zany tena madika azy. Fa le fivadiakanina tsy madika azy satria fifehezan-tena manontolo izy io. Ao anatin'izay zany hoe tsy misakafo, tsy misotro rano, ho an'ny olona manambady tsy afaka miaraka amin'ny vadiny, ho an'ny olona mpifoka sigara tsy afaka mifoka sigara. Ohatran'io koa zany ianao zany fitondran-tenanao andavanandro tokony miova zany hoe le fahazaran-dratsy zany tokony ialana hoe mandaingalainga, mifosa olona, mijery zavatra tsy tokony hojerena. Fivadi-tena tanteraka mihitsy zany amin'ny lafiny fitondran-tena zany. Anisan'ny koa zany fampianaran'ny Islam ihany koa zany anaty volana masina Ramadan io dia hoe fahaizana mitsinjo ny hafa zany. Satria hitantsika hoe ny fiarahamonina zany tsy mitovy saranga ny olona anaty fiarahamoninao. Misy olona mahantra, misy atontonony dia misy manan-karena zany. Amin'ireny olona manan-karena ireny misy tsy mahatsapa zany io fa anohanana zany misy. Hoe mahatsapa tsy misakafo zany, zavatra tiany hohanina dia hohaniny avokoa. Ohatran'io koa zany amin'ny fiarahamonina Silamo, misy koa manan-karena koa ny Silamo, misy koa ny atontontony dia misy ny mahantra. Ka rehefa manatanteraka fifehezana zany manan-karena dia mba mahatsapa izy. Hoe ohatran'izany zany mba mahazo an'ireny olona sahirana ireny tsy misakafo. Dia amin'izay fotoan'izay zany lasa misy kokoa zany le fampitsinjovana. Ary Silamo koa mampianatra hoe tsy voatery hoe ny Silamo samy Silamo foana zany ny fampitsinjo. Fa tsy hoe mametraka zany ianao za Silamo dia Silamo ihany mitsinjoviko. Non, anao koa tokony mitsinjo na dia hoe olona hafa ivelan'ny finoana satria izy ireny zany da tsy mitovy finoana amin'irao rahalahinao ara-pinoana dia izy ireny koa manino olombelona mitovy aminao. Izy aloha tsy mitovy ihany aloha hoe mandatanteraka fifehezana amin'ny tany islamika zany satria any moa mifehy daholo ny olona zany. Zany hoe miezaka kokoa zany ny Silamo fetena ty Madagasikara satria le fiarahamonina misy azy zany tsy mandatanteraka fifehezana. Dikan'izay zany miezaka kokoa izy. Dia noho izay ezaka kokoa ataon'izay zany dia ny valisomen'Andriamanitra anazy koa betsaka. Satria mafy zany le effort ataony mba ahafahany mandatanteraka an'io fifehezana io hantsaka sy andavany mandritra volana anankiray. Écoutez, le Ramadan, c'est un rite que le bon Dieu a prescrit pour les musulmans. Et d'ailleurs, il y a aussi les chrétiens qui font les carèmes à leur manière. Donc, ce sont des rituels qui rapprochent l'homme de son Seigneur. Pendant toute la journée, on ne mange pas seulement au niveau de repas, mais tous les actes illicites. Ça veut dire que ne pas mentir, ne pas faire du mal, aider les autres, penser aux autres. Donc pendant 30 jours, c'est un entraînement que le Dieu nous a prescrit afin qu'on se rapproche du bon Dieu. Et cela prouve que après le mois de Ramadan, donc on doit continuer ce training, ça veut dire le bon environnement, le savoir-vivre, respect d'autrui, faire quelque chose du bien, respecter les autres et aussi être proche de Dieu. Étant un musulman natif de Madagascar de 4e génération, je me suis dit, on est Karana Malagas. On est très reconnaissant et nos sincères remerciements à son Excellence, le président Andy, d'octroyer ce jour étant jour de férié pour tout le peuple malgache. Donc vraiment c'est un lien de solidarité que le président a montré cette année. On est très reconnaissant parce que moi je pense que c'est la première fois qu'à Madagascar le Eid c'est un jour férié. Effectivement, donc l'association FSM, dont le président qui s'appelle M. Abdul Hadi, moi je pense, d'après les informations que j'ai eues avec les amis, ils ont envoyé ces invitations à tous les ministères, aux représentants du pape, aux représentants des églises, à tous les ambassadeurs et toutes les associations musulmans et non musulmans. Parce que vous savez, l'islam nous encourage d'avoir un bon environnement, le respect de nos alentours. La religion, c'est des liens de fraternité entre tous les peuples sur ce monde. Étant un Africain, un Indien, un Européen, ça veut dire qu'on doit se respecter parce que nous venons tous d'un seul créateur qui s'appelle Allah, qui s'appelle Anjemant, ou bien qui s'appelle Jéhovah.
Donc il y a juste le nom qui différencie. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Androany moa zany dia farany tamin'ny androny volana masina Ramadana namarana zany. Dia androany zany sahalan'ny hoe ohatran'ny karazana fermeture amin'ny fampisakafoanana satria nandritra n'izay 30 andro zay zany ny mpino silamo rehetra manodidina eto dia voantso tsy ankanavaka voantso izy ireo ny eto anatanteraka ny fanompoam-pivavahana mandritra ny volana masina Ramadany sy ny fiaraha-misakafo. Dia mitety any amin'ny 300 mahery zany ny olona isan'andro no miaraka misakafo aminay eto zany. Dia zay zany ny androany ity zany fankalazana an'izay hoe fotoana farany nanaovana fiaraha-misakafo sy fanompoam-pivavahana izay natao anatin'ny volana masina Ramadany fa ny fanompoam-pivavahana mitohy fa le anankiray le fiaraha-misakafo zany ny farany androany. Karapitso zany ny andro ny Idy. Voarara moa anatin'ny finoana Islam ny olona manatanteraka ny fifehezana amin'ny andro ny Idy. Idy zany zany fety. Fety io zany dia tsy maintsy misakafo ny olombelona rehetra. Manao Ramadany rehefa tampitra ny fiafaran'ny volana Ramadany manao hoe fety atao hoe Eid al-Fitr. Zay ny androany. Hoe anao fety la Idry zay filazana azy. Fa mavita Ramadany manao fivavahana manakalaza ny fety ny androany. Androany tena andro masina tsy hoe ho an'ny mpino Islam foana fa ho an'ny vahoaka rehetrarehetra satria pendant le mois de Ramadan andro Ramadan zay mivavaka voalohany ho an'ny firenena rehetrarehetra. Et d'ailleurs tsika nazo afatra avy amin'ny Saint-Pape, c'était le 29 mars je pense, il a bien souligné que l'islam et le christianisme ce sont deux religions monothéistes qui donnent le leçon de l'amour et de vivre ensemble en paix entre les chrétiens et les musulmans. Misy PDB zao ao ny conseiller Pedro hitanareo dia ao koa ny corps diplomatique maro diplomatique dia ao koa sul tenany fanjakana Nigeriana koa PDB fikapanana religion raiky amin'izao na ny corps diplomatique amin'izao. Le fanasana natao ny rahalahy sy anabavy silamo natao ampitiava, natao ampanazana dia raisinay satria isika fianakavian'Andriamanitra daholo. Fitia mifamaly mahatsara fihavanana amin'ny toerana rehetra. Ny kristianina sy silamo dia samy mino an'Andriamanitra isika samy manana soatoavina dia ny fitiavana no fototra ny fifandraisantsika. Rahalahy silamo tia manampy ny manitra ary zay mahafinaritra izay koa anatin'ny finoana kristianina dia tia an'Andriamanitra amin'ny alalany ireo olona sahirana, olona mahantra satria izay tsy mahita mahantra dia tsy ahita an'Andriamanitra koa. Ary fankasitrahana feny koa zany nomena Andriamatoa filohan'ny pirenena Andrinirana Rajoely zay nanome anay mpino Silamo eto Madagasikara andro tsy fiasana jour férié no andrasa karama. Ka faly tokoa zahay musulmany eram-po eran-tsaina ho an'ny vahoaka musulmany eto Madagasikara. Andriamanitra fitiavana mampiray antsika rehetra. Ary io Andriamanitra fitiavana io tia ny olona rehetra mifanaja, mifanampy